Ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Mpifaliana maherbanatsika hatrary ity talata fahatelo ambin'ny folo ny volana janoary ity. Ny mofina izay voalahatra ao antsika dia ny taratasy ho an'ny romanina. Romanina toko fahavalo, romanina toko fahavalo, andiny voalohany ka hatramin'ny andiny fahavalo amin'ny anaran'i Jesosy. Ary amin'izany dia tsy misy fanameloana ho an'izay ao amin'i Kristy Jesosy, fa ao amin'i Kristy ny lalan'ny fanahinayna no nahafakay tamin'ny lalan'ny fahotana sy ny fahafatesana. Fa izay tsy hain'ny lalàna satria nofo no nahalemy azy dia vitan'Andriamanitra tamin'izy naniraka ny zanany naka nendriky ny nofo ota sy ny amin'ny ota ka nanameloka ny ota tao amin'ny nofo mba ahatanteraka ny fahamarinana ilain'ny lalàna amintsika izay tsy mandeha araka ny nofo fa araka ny fanahy. Fa izay araka ny nofo dia mihevitra izay zavatry ny nofo, fa izay araka ny fanahy kosa mihevitra izay zavatry ny fanahy. Fa ny fihevitry ny nofo dia fahafatesana, fa ny fihevitry ny fanahy kosa fiainana sy fiadanana. Satria fandrafinan'Andriamanitra ny fihevitry ny nofo, fa tsy manaiky ny lalàn'Andriamanitra izy sady tsy hainy akory izany. Ary izay ao amin'ny nofo dia tsy mahay manao ny sitrapon'Andriamanitra. Ray masino, manamasinana amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ny epistily ho an'ny Romanina moa rehefa malala isan'ny epistily matanjaka amin'ny lafin'ny fampianaram-pinoana, amin'ny lafin'ny fotom-pinoana, amin'ny lafin'ny fandaliana-pinoana, ary amin'ny lafiny koa aza fampiorenana ny finoana. Tsy dia mitovy avokoa izany tsipiriateny rehetra fa samy manana ny tandrify azy. Fa zava-dehibe ity epistily ho an'ny Romanina ity. Tsy epistily nosoratan'i Paoly, feno nosoratan'i Paoly izy ity, nosoratan'i Paoly ho ana fiangonana tany Roma, izay fiangonana teo anivon'ny jentilisa, fiangonana teo anivon'ny manam-pahaizana, fiangonana teo anivon'ny fanompoan-tsampy, fiangonana teo anivon'ny filalaovan-dratsy, fiangonana teo anivon'ny herisetra, fiangonana teo anivon'ny olana ara-piarahamonina maro isan-karazany. Ary dia mazava ho azy fitaovana nentin'ny Paoly hampiorina izany fiangonana izany dia ny fotom-pampianarana. Ary fotom-pampianarana tsy hoe fotom-pampianarana fa fotom-pampianarana mihivo amin'ny fahasoavana ao amin'i Kristy. Ozy amin'ny andininy voalohany amin'ny toko fahavalo izany. Ary amin'izany dia tsy misy fanameloana ho an'izay ao amin'i Kristy Jesosy. Ho an'izay ao amin'i Kristy Jesosy dia tsy misy fanameloana. Fantatry ny Romanina tsara ny lanjany teny hoe fanameloana. Teny hoe fanameloana dia izao zany, raha ohatra ka jerena amin'ny kolotsaina izay nampiasain'ny Romanina dia fanambarana-pahabe maso fa diso. Fanambarana-pahabe maso fa mitondra ny vokatry ny tsy nety natao. Ilay fanameloana dia izao fanehoana amin'ilay olona ny vokatry ny tsy nety nataony, ny valiny tsy nety nataony, fanambarana aminy fa tsy mety ny nataony. Ary tsy vitany hoe fanambarana aminy tsy mety ny nataony fa fampahafantarana azy ny zavatra tsy maintsy ho lanjainy vokatry ny tsy nety nataony. Zany hoe fanameloana zany dia enta-mavesatra. Enta-mavesatra amin'ny lafiny hoe valiny natao, fa enta-mavesatra ny aminy hoe tsy maintsy ekenao ilay tsy nety nataonao. Lay fanambarana izay ilazana fa tsy nety ny natao. Ary dia eto Paoly dia manazava amin'ny kristianina tao Roma hoe rehefa ao amin'ny Kristy nareo dia tsy fantatrareo intsony izany hoe fanameloana izany. Lay afatry Paoly eto tsy hoe manamaivana ny fahotana ny sanatry ny vavy, tsy hoe manafaka ny olona mamela ny olona hanao ratsy satria tsy misy fanameloana izay ao amin'ny Kristy, ho an'izay ao amin'ny Kristy, tsy izay loatra. Fa zavatra roa lehibe ny tiany Paoly ho takatry ny kristianina tao Roma. Voalohany dia izao, rehefa ao amin'i Jesosy ny olona dia ao ambany fahasoavana. Vao manomboka any amin'ny toko faharoa dia asehon'ny Paoly izay hoe ambany fahasoavana ny kristianina. Rehefa hoe ambany fahasoavana hoy Paoly tsy midika hoe tsy manotra, tsy izay loatra. Tsy Paoly mihitsy akory mampianatra antsika, tsy ny soratra masina nampianatra antsika hanamaivana ny fahotana, fa
tena manotany olona ary tsy misy marina na iray ary fa samy efa nania avokoa ho Paoly ao anatin'ny tebistily ho an'ny romanina ity. Fa izao ho Paoly, rehefa ao amin'ny Kristy isika afaka am'ilay fanameloana. Lay fanameloana de zao ho an'izay rehetra ao amin'ny Kristy. Inona le ao amin'ny Kristy? Zay rehetra nino amin'ny Kristy ho tompo sy mpamonjy azy. Inona le ao amin'ny Kristy? Zay rehetra nandray an' Jesosy, lay famelan-keloka nataon'i Jesosy ndray mankatao amin'ny azy fijaliana ho an'ny tenany. Inona le ao amin'ny Kristy? Zay olona ny bebaka ka mangetaheta fiavozam-panahy amin'ny tompo. Inona le olona ao amin'ny Kristy? Zay nanapa-kevitra hiova tahaka ny Zakaiosy. Ary dia rehefa ao amin'ny Kristy isika ho Paoly de zao, tsy misy fanambarana intsony, tsy misy fitsarana ka milaza fa meloka isika. Amin'ny lafiny hoe ara-panahy io zany. Inona le amin'ny lafiny ara-panahy io? Zany hoe efa no hamarinina isika io Martin Luther. Efa no hamasinina isika io Martin Luther. Zany hoe lay fibebahantsika. Ny dikany hoe fibebahantsika dia faneketsika amindra ny fahotantsika eo amin'ny azy fijalian'i Kristy sy ny faneketsika fa hiova, faneketsika fa lay ota izay nataontsika namatotra antsika iny dia nombona tamin'i Kristy tao amin'ny azy fijaliana. No zany dia ho Paoly manao hoe tsy misy fanameloana ho an'izay ao amin'ny Kristy Jesosy. Lay fanameloana zany fotoana de zao lasa niatra tamin'ny Kristy zay fanameloana zay. Jesosy nefa niara ny fahateseran'Andriamanitra. Zay natonga ny tompony teny raha ianao na de mahafoy ahy ianao. Teo am' Jesosy niatra ny valy-keloka rehetra. Jesosy no nitondra ny valiny fahotantsika, ny valiny fiodinantsika, ny valiny amafisan-dohantsika rehetra manoloana ny sitrapon'Andriamanitra. De Jesosy no laza zany. Lay fanameloana efa nentin'i Jesosy. Zay le mahatonga soatra masina miteny hoe fa na de tsy nanota azy izy de natao ota. Zany hoe tena natao toy ny ota nombora tamin'ny azy fijaliana. Lay zanak'Andriamanitra no izy. No zany de izay rehetra ao am' Jesosy de voalohany trosa. Voalohany trosa. Le trosa ny fahotana. Jesosy nandony trosa ny fahotana. De afaka. Olona afaka eo anatrehan'Andriamanitra. Ary amiteny hoe olona afaka nefa de zao tsy midika hoe tsy hiatrian'ny fitsaran'Andriamanitra intsony, tsia, fa afaka manao zavatra tsara. Afaka satria no ahafahany tompo tamin'ny fanameloana. No zany de tonga olom-baovao, tsy hoe tonga anjely akory fa tonga olom-baovao, afaka amin'ny fahatezeran'Andriamanitra ka manjary olona vaovao, afaka mieritreritra zavatra vaovao, afaka mieritreritra zavatra tsara, afaka mieritreritra zavatra mety, ilay olom-baovao. Ary satria olom-baovao ianao dia manana safidy, afaka hanao tsara am'izay. Fa raha mbola tao amin'ny fahotana isika de tsy nanana safidy afa-tsy zay tiany ny fahotana nampanaovina antsika ihany. Dia ao anatin'ny tokotanin'ny fanameloana mandrakariva satria zay sitrapon'ny otany nataontsika. Fa rehefa nanaiky an'i Jesosy tompo sy mpamonjy isika, afaka amin'ilay vahohon'ny fahotana ho Paoly ka tsy ny sitrapon'ny ota intsony nataontsika fa afaka manao ny sitrapon'Andriamanitra isika. Tsy andrevoziny fahotana intsony fa afaka manao ny tsara am'izay, afaka manana safidy mazava hanao ny tsara. Tsy hoe tia manao tsara ihany fa tena manana eritsaina sy herim-po hizara ny tsara sy hanao tsara. Tsy misy fanameloana ho an'izao amin'ny Kristy de zao famelan-keloka omen'Andriamanitra ho an'izay mibebaka io. Fanamarinana omen'Andriamanitra ho antsika izay ao amin'ny tompo. Fahasoavana zany no heviny. Ny fahasoavana no heviny. Zany hoe navelin'Andriamanitra maimaimpona ny helintsika. Ho an'izay mino zany famelan-keloka izany de ao amin'ny tompo izy. Ary dia rehefa miteny Paoly hoe tsy misy fanameloana azo amin'ny Kristy de milaza fahasoavana zany. Hoy tsika teo, milaza famelan-keloka, milaza fitiavan'Andriamanitra, milaza fahafahantsika teo ambany vahon'ny fahotana ka afaka manao tsara isika. No zany de zao tsy Andriamanitra tezitra no mijery antsika fa Andriamanitra mijery an'i Jesosy zanany. Rehefa mijery antsika izy de tsy itsika mpanota no hitany fa isika zay mitafy an'i Kristy. Jesosy zanany no hitany eo amintsika. Ary satria Jesosy zanany no hitany eo amintsika dia toy ny mpisoron'Andriamanitra isika.
zay mahatonga Lutera hoe fanjakam-pisorona. Tsy fahavalon'Andriamanitra isika fa tonga toy ny mpisoron'Andriamanitra noho ny amin'ny Kristy. Zany hoe tonga mpanompon'Andriamanitra, tonga mpitondra fifaliana ho an'Andriamanitra, satria Jesosy no hitafitsika ilay mpisorona be ndray mandeha ihany nanolotra ny tenany. Izay Jesosy zay no hita eo amin'ny fiainantsika de tonga mpisoron'Andriamanitra isika, zany hoe tonga fanjakam-pisorona isika ka tonga mitondra ny anaran'Andriamanitra. Miainona ny fahamarinan'Andriamanitra amin'ny fiainantsika, tsy noho ny herintsika fa noho ny amin'ny rany Kristy. Zany de amin'ny teadin'ity Paoly zany de manazava antsika ny faharatsiany ny nofo, ny faharatsiany ny fahotana, ny nofo de tsy mieritreritra fa tsy ny ratsy, fa izay ao amin'ny Kristy kosa de zao afaka mieritreritra ny tsara izy, afaka mieritreritra ny momba ny fanahy izy. Ny momba ny fanahy de zao fiainana miaraka amin'Andriamanitra, fahatsara-piainana, fitiavanamana, fitiavana an'Andriamanitra, fikendrena izay ahasoa ny mpiarabelona, fikendrena izay ahasoa ny fanjakan'Andriamanitra izay iainana ety amin'ity tany ity. De hoy Paoly manao hoe izay ao amin'ny Kristy de zao afaka amin'ny nofo izy, ka afaka mieritreritra ny zavatry ny fanahy. Dia ny zavatra faharoa zay asehon'ny Paoly ary de zao tamin'ireo kristianina tao Roma, aveza ny ratsy. De Paoly manao hoe aza mieritreritra ny ratsy ho lavitra anareo hoe ka de ny ratsy ange ny te-volo lavitra be, mazava ho azy ny te-volo lavitra be efa mpanao ratsy rahateo, fa izao Paoly manao hoe inofonao io. Aza mieritreritra ny ratsy ho zavatra lavitra be ka sarotra tanterahana, fa ny ratsy de zao akaiky anao ka mora tanterahana. Zay mahatonga azy ny teny manao hoe fa izay araka ny nofo dia mihevitra izay zavatra ny nofo, fa ny fihevitry ny nofo de zao fahafatesana. Zany hoe mora ny manao ratsy satria ny nofo zay tafianao io dia mora mampanao ratsy ianao. De eto zany Paoly te anova ny fisainan'ny olona mieritreritra hoe zany ratsy zany ange zavatra lavitra be, tsy sarotra tao, fa eto Paoly de manavatra manao hoe ny ratsy de akaiky kely, mora kely ny manao ny ratsy, tsy sarotra manao ratsy. Saingy zao rehefa ao amin'ny Kristy isika de zao zany ratsy mora atao zany. Hoy Davida moa ny teny manao hoe teraka tamin'ny otsay Andriamanitra de mora mivily manao ratsy, mora mania manao ratsy, mora kely aminay manao ratsy. Hoy Davida, ary marina zany amin'ny tenin'ny Paoly eto hoe nofo angely izy, ianao mitafy nofo de zao mora manao ratsy ianao zany, mora misaina ratsy. Ary dia izay mahatonga amin'ny Paoly miteny manao hoe nombona tao amin'ny azy fijaliana ange io nofo io, Galatiana 3:1, nombona tao amin'ny azy fijaliana io nofo io, lay mora mampanota ny olona, ilay mora mampaniny olona, ilay mora mampiala amin'ny olona amin'Andriamanitra, nombona tao amin'ny azy fijaliana mba hanjary fiainana kosa no tafian'ny olona fa tsy ny fahafatesana. Ary io zany Paoly mazava tsara mihitsy amin'ny Romana 9:9 ity manao hoe aikay namora ataon'ny olona ary ny ratsy satria teraka tamin'io ty izy de zao satria efa ao amin'ny Kristy izy de mifamadika amin'izay indray lasa mora manao ny tsara izy. Rehefa mbola ao amin'ny nofo isika de mora mitsika manao ratsy ny Paoly, fa rehefa ao amin'ny Kristy itsika de zao lasa zavatra vitatsika, tsy manahirana atsika, mora ataotsika aza ny manao ny tsara satria mitafy fiainana isika, zavatra zay mety tsy vitanao natao hatramin'izay satria mbola atao amin'ny nofo ianao, fa rehefa ao amin'ny fanahy ianao, rehefa ao amin'ny Kristy ianao, afaka tamin'ny vahoan'ny fahotana de zao lasa mora aminao ny manao ny tsara. Tsy zavatra manahirana aminao ny manao ny tsara, zavatra iainantsika ny manao ny tsara, tsy lay tsara araky ny morala eritreretintsika akory, fa lay tsara zay ataotsika isan'andro noho ny fitarihan'ny Kristy atsika. Afaka malala ohatsika hoe zava-dehibe roa ary nampianarin'ny Paoly de zao sambatrenao fa manana an' Jesosy, efa navelan'i Jesosy ny helikao satria nino lay mpamonjy zao tontolo zao ho tonga olombelona ka mitoetra ao am-ponao, afaka amin'ny fanamelohana, afaka amin'ny fiampangany Satana satria Satana lay mpiapanga
afaka am'izany fampiangany Satana zany ho Paoly. Izany amin'ny ambany io miteny hoe amin'ny andininy faharaiky amby telopolo, inona no lazantsika eny amin'ny zavatra zany? Raha Andriamanitra momba antsika, iza no antohitra antsika? Iza no mpangambony mafidin'Andriamanitra? Andriamanitra no manamarina azy. Afaka amin'ny fampiangany Satana. Satria efa manana an Jesosy lay avoka, lay mpisolo vava, ka mariny eo anatrehan'Andriamanitra isika, satria nandray le famelan-keloka natolotry ny tompo. Zany ndray afaka malala, sambatra ianao fa voafela iloka, sambatra ianao fa tian'Andriamanitra, sambatra ianao fa miaina ambany fahasoavana, fa izao sambatra ianao fa afaka manao tsara, sambatra ianao satria rehefa naveran'Andriamanitra eloka de tianao zavatra tsara mandrakariva. Ny ahatsapa, ny vokatry ny famelan-keloka ndraisitsika, vokatry ny fanamarinana nataon'ny tompo antsika tao amin'ny hazo fijaliana, de zao tianao zavatra tsara mandrakariva. Rehefa avy nitoroteny Jaona mpanao batisa re maka ao amin'ny Luka toko 7, nametra-pamotanina ireo olona ireo, nanao hoe inona ary ny ataonay? Tao aoriana zany toroteny Jaona zany. De hoy ireo olona ireo nanao hoe inona ary ny ataonay? Zay le hetaheta anao tsara izay de ateraky lay fahateraham-baovao, lay fandraisantsika ny Kristy ho fiainatsika. Le fiainatsika ao amin'ny Kristy mahatonga atsika mangetaheta anao tsara. Ary tsy zavatra ady tsara io kory tsy hoe vokatry ny fiezahantsika, fa vokatry le fahasoavana mahatonga atsika afaka manao tsara. Tsy ny herintsika maha olombelona mihitsy no ahafahantsika manao tsara mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra, fa ny herin'ny fahasoavan'Andriamanitra miasa atao anatintsika mahatonga atsika afaka manao tsara. Afaka malala mametraka fanontaniantsika, avezany ratsy, avy amin'ny asan'ny olombelona ihany ny ratsy ho Jesosy, avy ao am-pon'ny olombelona ihany ny ratsy, avy ao anatin'ny olombelona ihany ny ratsy ho Jesosy. Fa rehefa tonga kosa ka nandray an Jesosy tsika, nandray le famelan-keloka nataon Jesosy, nino ary nandray le fanadiovan'ny tompo tamin'ny rano, de zao manjary afaka am'izany faharatsiany zany, ka mitondra zava-baovao mahafinaritra ho an'ny mpiarapelina. Tianao soa mandrakariva ny mpiarapelina, tianao tsara mandrakariva ny mpiarapelina, tia hizara fifaliana mandrakariva amin'ny mpiarapelina. Ho Zakaiosy rehefa avy mibebaka manao hoe ny zavatra rehetra nalaiko tamin'ny tsirariny onelako avy efatreny, ary ny atsasaky ny fananako omeko an'ny malahelo. Rehefa tena niona tamin'ny tompo isika ka no amarininy ny tompo, navela ny eloka, de zao ny zavatra tsy haitsika taloha manjary haitsika. Hoy Paoly manao hoe mahay zavatra rehetra amin'ny alalan'ilay tia. Leo mahay zavatra rehetra, de zao le zavatra tsara nasaiko tsy haiko taloha iny lasa haiko, le mity namana taloha iny tsy hainay an'izany fa lasa haiko zany zao, satria no amarininy Jesosy. Le za tsy mahay mizara taloha iny, le za tia tena taloha iny, de zao lasa mahay tia namana, lasa mahay tia havana, lasa mahay tia ny asan'Andriamanitra, lasa tia hanao asa soa, lasa tia hifaly mandrakariva. Zavatra tsy haiko zany taloha fa lasa haiko zany satria nandray an'i Kristy. Afaka malala ny tompony amenao fifaliana, fa sambatra ianao satria efa navelan'ny tompony eloka ao, ary sambatra ianao satria tia asa tsara noho ny amin'ny fahasoavan'ny tompo. Ivavaka sika tompo am'zao zay ny amin'ny fampianaram-ponina lalina zay ampitondra ianao anay amin'ny alalan'ny Romanina, manome toky anay fa efa novidinao tamin'ny rano ao zahay ka voavela eloka. Tonga ety am'izao tontolo zao ianao tsy ny hanameloka anay, fa ny hanasa anay, ny hanadio anay mba ho tonga olom-baovao ary ho tia zavatra tsara, hanao zavatra tsara, hizara zavatra tsara ho an'ny hafa. Tompo de tahiny tontolo andronay nio amin'ity talata ity, tontolo andro ahitanay fifaliana, vavakizay ho an'ny marary, vavakizay ho an'ireo manana olana tokantrano any, vavakizay ho an'ireo mpanomponao zay manana ady am-panaka mangetaheta va olana sy fitahina. Tario amin'ny fanahinao masina izy ireny tompo, jereo ny tanindrazanay, jereo ny fikelezana isa tokantrano samy ahita fanambinana, dia ampahere zay tompo fa efa ao aminao, de taomy hanao tsara mandrakariva ary hizara fifaliana ny mpiarapelona aminay.
mamelahny eloka am'izay mety ho fitavozavozanay amin'ny fanomponanao, mamelahny eloka am'izay mety ho zavatra andrasanao aminay ka tsy tanterakay fa tehirizo zay tompo hanao asa tsara trany ao amin'i Jesosy. Amen.